fikirantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina. Iny ary fa dia araka izay renao izay efa ato anatin'ny fandarana bokirantsika isika ankehitriny izay noko fa efa ao ianao vonimbonina amin'ny bokintsika sy ny penina raha ohatra ka samana ianao vao mandray ny fandarana bokirantsika dia ato anatin'izao fotoana izao no andraisantsika ny tonon'ireo hira arak'izay sosikira alefanareo dia tononona amina hoe tony hira ka ny hira ao raisintsika eto dia mariana tsara fa izay hira mandeha to amin'ny onjam-peny radio vaovao maso ihany no raketintsika eto ny tonony misy mansinareo mangataka hira nefa hira tsy mandeha eto amin'ny radio vaovao maso dia lasa tsy afaka manome fahafahapo anao ny amin'izay. Ilay tononkela vaovaontsika amin'ity an'ity fa mialohan'ny zavatra rehetra nda risaotra ny tompo. Misaotra anao izay Andriamanitra ho famindrapo lehibe mbola omenao anay fa anay miaraka eto indray tanatin'izao fandarana bokirantsika izao ny tian'io ity mangataka ny fanatrehanao izay Andriamanitra dia ianao mahafantatra anay tsirairay avy ny lalana diavinay zavatra rehetra izay ataonay ny momba anay sy ny mahakasika anay fa indreto izay mbola vonona no anao mandrakariva dia aoka tsy sitraponay fa ny anao no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy Kristy amen. Iaraka amin'ny Kapela hony isika amin'ity anio ity Kapela hony no iaraka amintsika tao tolotra anao ny hira orizay ho raisika metrany tonkira. Sitrapoko kwa neno wata faniana iratu osati yana lumaafa tataisha masuana Aoka sitrapoko Waneluata Faniana Iraiku Osati Yana Lumaafa Dataisha Masuana Namagea Bikue
iratsika amin'ity anio ity inoko fa tsy zoviana aminao. Lohateny iratsika dia ny hoe aoka tsy ny sitrapoko. Aoka tsy ny sitrapoko. Andiny voalohany ary andiny voalohany. Aoka tsy ho ny sitrapoko. Aoka tsy ho ny sitrapoko. Anie no atao fa ny anao. Fa ny anao. Midina an-dalana. Fa ny anao. Fa ny anao. Riraiko satria. Riraiko satria. Midina an-dalana. Ianao no mahafantatra. No mahafantatra. Zay mahasoa anay. Zay mahasoa anay. Midina an-dalana. Na mandeha. Na mandeha. Mitoetra aho. Dia diso isanandro. Dia diso isanandro. Tsy mba manam-pahamarinana aho. Tsy mba manam-pahamarinana aho. Satria olombelona ihany. Olombelona ihany. O mora resy. Mora resy. Mora lavo. Mora lavo. Zay ny andiny voalohany. Averiko aminao zay andiny voalohany zay. Aoka tsy ho ny sitrapoko. Anie no atao fa ny anao. Fa ny anao. Riraiko satria ianao no mahafantatra. Izay mahasoa ahy. Na mandeha mitoetra aho. Mila ho isanandro. Tsy mba manam-pahamarinana aho satria olombelona ihany. O mora resy. Mora lavo. Andiny faharoa ankehitriny. Ry rainay mpanome ny soa. Mpanome ny soa. Teo anaty fonoteny
ô mamela. Ry rainay mpanome ny soa ô mamela. Midina an-dalana ô mamela ny sanakao ô mamela ny zanakao. Dia anaty fonteny ny zanakao. Midina an-dalana izay malemy sy mahantra. Izay malemy sy mahantra. Tsy mahalala ny tsara. Tsy mahalala ny tsara. Midina an-dalana miantra ny zanakao. Miantra ny zanakao. Mifona aminao zahay. Mifona aminao zahay. Zay ny andiny faharoa. Averiko aminao izay andiny faharoa izay fotsiny. Ry rainay mpanome ny soa ô mamela ny zanakao izay malemy sy mahantra. Tsy mahalala ny tsara. Miantra ny zanakao. Mifona aminao zahay. Zay tononkiratsika. Ny mikalo azy dia Kapela ony. Antoko-pihira Kapela ony. Ndao aloha averina aminao ny rary aorian'izay kosa dia ho averina aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tononkiratsika. Sitrapoko kwa neno wata Vadiana Irai tuosati Yana lumaafa Tataisa Masuana Aukati unisitrapoko
aoka tsy ho nisy sitrapoko anie no atao fa ny anao raiko satria ianao mahafantatra izay mahasoa ahy na mandeha mitoetra aho dia diso isan'andro tsy mba manam-pahamarinana satria olombelona ihany mora resy mora lavo riranay mpanomeny soa mamelanjanakao izay malemy sy mahantra tsy mahalala ny tsara miantrany zanakao mifona aminao zahay Kapela ony fa ny mpitoriteny toko 7 ny andiny 20 tokoa dia miteny amintsika amina hoe fa tsy misy olona marina ambony tany izay manao tsara ka tsy manota ary ny Romana toko 7:10 dia miteny manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza fa isika tonga etỳ ambony tany tsy misy marina na dia iray aza na ezaka toy ny inona ary fa Jesosy Kristy kosa nanamarina antsika teo ambony hazo fijaliana ary ny ranolatsaka teo ambony hazo fijaliana ny fanekentsika izay fanamarinana an Jesosy Kristy izay ihany koa no hanamarinana antsika tsy misy marina isika na iray ara fa isan'andro araka nambaran'ny Kapela ony teo mihitsy dia izay hoe diso isan'andro tsika tsy mba manam-pahamarinana satria olombelona ihany mora resy mora lavo dia ndao anaiky izay fitantanany tompo izay hitondrany atsika fa izy no mahalala izay mahasoa azy anao ndao anaiky ny fitantanany ary ndao anaiky izay fitondrany mandrakariva ka tsy izay iventsika ho mety tsy izay ho sitrapontsika ndao atao fa aoka ny ho sitrapon'Andriamanitra tokoa aoka tsy ho ny sitrapoko hoy Kapela ho niaraka tamintsika tao anatin'izay iray izay aoka tsy ho ny sitrapoko no atao fa ny anao dia arivavaka isika izany koa ny tahitany fonay Andriamanitra satria tsy mahay manao ny tsara izahay tsy mahay manao ny marina izahay fa ianao Jesosy Kristy nanamarina anay ny famonjenana tolotra ao anay teo ambony hazo fijaliana no nanamarinanao anay namonjenao anay dia hiderana anao ankalazanay ny anaranao izany dia misaotra fa tsy nisy ny solo anay tsy nisy nanamarina anay afa-tsy ianao irery ihany ary no famonjenana ataonao anay misaotra amin'ny ianao nanaiky ny solo anay nazonay izany fanamarinana izany tehirizay toerana mandrakariva eo sitraponao tehirizay amin'ny toerana mandrakariva eo ambany elatrao ka tsy ho ny sitraponay tokoa no atao fa ny anao irery ihany mankasitraka Jesosy amen izay ihany koa namarina fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity dia eo anao izay mety tsy naharaka ny fandarantsika hatramin'ny voalohany azonao ataony mamerina miaina izany ny YouTube ny radio vaovao mahasoa YouTube ny radio vaovao mahasoa bokirantsika ho anao izay maniry tian'ny olona sosikira kosa izay vola mari-pianatra any fa ny hira mandeha eto amin'ny radio vaovao mahasoa ihany no alarintsika eto anatin'ny fandarina bokirantsika dia eo ihany koa moa izay hira mbola tsy niraisintsika sy ny mpanakamo izay tsy niraisintsika voaingana no raisintsika ny tongirany azonao dary ny antso ny laharana 033 033 14 7 9 2 08 na avy hatrany dia mandefa MP message privé nao any amin'ny Facebook Voahary Hasina dia mametraka antsika rehetra ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy mandrakariva ary natolotra antsika teo ny
Bokikirantsika fandarany radio vaovao masoa niarantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy Voahary Hasina.